tsy misy fiarahamonina mirindra eto Madagasikara raha tsy misy ny firaisan-kina amin'ny samy malagasy. Ny firaisan-kina no hery ny tao-trano tsy vita raha tsy fanankonana. Samy gasy fandaharana vokariny CFG Madagasikara toana maso amerikanina. Nampahafantarina anao teo aloha ireo groupe navondrona 10 mifaninana amin'ny tetikasa iombonana na ny initiative conjointe zany, ny groupe Ainavao, ny groupe GSM, ny groupe PIS, ny groupe Fanjiry ary ny groupe Mandravasarotra. Mitohy-hatrany ihany koa ny fifidiananao mpiaino izay tetikasa maharesy lahatra anao amin'ireo tetikasa ny vondrona 10 ireo. Ho an'ny anio dia omena sehatra eto amin'ny fandarana samigasy ny mpampiofana sy ireo mpitsara ireo tetikasa inona ny sosikevitra entin'izy ireo ampitaina amin'ny groupe na ny vondrona tsirairay ahafahany manatanteraka izany tetikasa iombonana izany. Ivahiny ato anatin'ny samigasy anio raim-pianakaviana efa nitondra ny anjara birikiny tamin'ny fametrahana izany fandrepalemana sy ny filaminana izany. Horesahana miaraka aminy izany hoe fifampitokisana eo amin'ny tanora sy ny mpitandro ny filaminana izany. Mialohany isarahana anio no anomezana sy izarananao mpiaino indray ny fanontaniana tahaka ny mahazatra isan-kerinandro. Noro Rawel Arsan fetrarakotondrasoava manolotra ny fandarana anio ndao iaraka aminay ary hatramin'ny farany samigasy. Samigasy ny vaovao. Peace Builder misa 40 mianadahy no mivondrona anatanteraka tetikasa iombonana. Nozaraina groupe 10 izy ireo izay efa nampahafantarina anao misesy teto amin'ny fandarana samigasy. Fifanana inefatra miantaona no omena azy ireo hatramin'ny fiafaran'ny tetikasa. Hatreto dia indroa miantaona izay no niatrika izay fifanana izay izy 40 mianadahy ireo. Ny volana aprily ny andiany voalohany, ny volana jona kosa ny fiofanana andiany faharoa nomeny mpampiofana azy ireo ny fitaovana rehetra izay entina hitantanana ny tetikasa mifanandrify amin'ny tetikasa iombonana izay tanterahan'ny vondrona tsirairay. Tetikasa iombonana anterina ihany fetra hoe mifandraika amin'izany fitondrana sy fikatsahana fandrepalemana amina fiarahamonina izay. Mitondra fanazavana ary Serge Wasso El Masudi, mpampiofana avy ao Congo. Nous avons donné environ 5 modules. Module 10 izay nozaraina ho session 10 no nomena azy ireo. Ny voalohany dia manodidina ny serasera, ny faharoa dia mahakasika ny tamberina andraikitra sy ny maha-olom-pirenena, ny fahatelo dia manodidina ny disadisa sy ny herisetra satria izy ireo dia ho fanina mba hitrika izany, ary ny fahadimy kosa dia mifototra amin'ireo fitaovana ao ampiasaina, ny bulletin de score, ny tribune d'expression populaire na koa ny asany anivon'ny fiarahamonina hafa. Ary ny farany indrindra dia manodidina ny hoe ahoana ny fomba hitarihana sy hanentanana fivoriana. D'expression populaire, mais aussi activités communautaires de rapprochement. Et enfin, c'était le module relatif à comment conduire non seulement des réunions, mais aussi donner les fonctions de production, de facilitation et de régulation. En quoi ces modules? Ino ny fandraisandreo nampifanana azy ireo amin'izay hoe tetikasa iombonana izay ho tanterahany? Mifandray avokoa ireo module izay ny anaranareo noho izy mifandray amin'ny approche common ground. Raha tomboka amin'ilay module voalohany izay manodidina ny serasera ohatra dia manampy ny puce bulletin tsapy izy io, fa ny fomba iseraseran'izy ireo dia tsy tokony hahenona fandranitana na teny miteraka disadisa indray. Ny faharoa indray kosa dia nahafahan'izy ireo nahita hoe tsy andraikitra fotsiny ihany fa misy adidy ihany koa ao anatin'ny tetikasa iombonana izay ataon'izy ireo. Noho izany dia tokony ho hita amin'ireo asa ataon'izy ireo ny tamberina andraikitra sy ny maha-olom-pirenena. Le deuxième module qui était sur la redevabilité et la citoyenneté a permis à ceux qui dans leurs activités et initiatives locales qu'ils puissent comprendre qu'il n'y a pas que des devoirs, il y a aussi des obligations. Donc, il faudrait que la redevabilité et la citoyenneté puissent être liées par les actions et par l'action de rendre compte. Et ils sont liés toujours avec leur mini-projet, leur mise en œuvre, du fait que lorsqu'ils respecteront l'approche Common Ground, non seulement ils vont devoir utiliser les outils comme le bulletin de score. Rehefa nampiasana approche common ground izy ireo dia afaka hampiasany bulletin de score ohatra na koa hikarakara tribune d'expression populaire sy asa eny fotony hafa. Anampy azy ireo amantatra ihany koa ireo rehetra ireo hoe ny tranga toy ny ahoana no sokajiana ho disadisa ary ny tranga toy ny ahoana no sokajiana ho herisetra. Ny tolo-kevitra lehibe ho azy ireo dia nomena nandritra ny fiofanana.
ny lafin'ny serasera ohatra dia nolazaina tamin'izy ireo hoe rehefa ampy ny serasera dia mitondra makany amin'ny fandrimpahalemana sy ny filaminana ny fiara-miasa ary afaka manangana tetezana mampifandray ny olom-pirenena sy ny mpitandro filaminana ny teboka faharoa ny fampizarako tamin'izy ireo dia niisaky ny hanomboka asa iray ianareo dia jereo foana raha mbola manaja ny approche commune grande ianareo na tsy satria ny approche commune grande dia lasa tondro zotra mihitsy tsy olona ivelan'ny fiarahamonina iray no ikaroka vahaolana ho azy ny fanovana ny fomba hitantanana ny disadisa dia milaza hoe ny olana na disadisa raha hita mandritra ny fampiarana azy dia tokony araha mikaroka vahaolana amin'ireo mpandray anjara mivantana amin'ilay olana izay afaka mamoaka vahaolana Il faut que les problèmes, les conflits qui vont rencontrer en cours de leur mise en œuvre soient aussi accompagnés par les mêmes acteurs qui sont en problème et qui pour trouver les mêmes solutions. On appelle ça transformation de l'énergie négative en énergie positive. Ça veut dire les mêmes personnes qui ont été en problème et en conflit et même chercher leurs propres solutions. Nous avons encore aussi ny farany dia hoe rehefa manatanteraka ny asa mifandraika amin'ny tetika asanareo ianareo dia tandremo sao lasa mpampianatra na mpanabe ny fampandraisana anjara ny rehetra no tsaratsara kokoa aleo ampandraisana anjara amin'ny fikaroana vahaolana ny olona izay ilay approche common ground solution, c'est ça même la pratique et la méthode de common ground. mila mijery ny fomba fifandraisana ireo groupe navondrana tsirairay amin'ny fanatanterahany tetikasany iray amin'ireo sosikevitra narosy ny mpampiofana teo izay manana izay ambarany ihany koa anefa noro ny jury manana ny sosikevitra anatsarana ny tetikasa tsirairay ihany koa izy ireo jury voalohany an'olo-kevitra ny groupe aina vaoary Andriamatoa Sergino Biarso chargé de programme national du Fonds pour la consolidation de la paix à Madagascar manaraka azy avy hatrany Andriamatoa Thomas Browns conseiller politique ao amin'ny Masuvo américaine izay anolotra sosikevitra ho an'ny groupe GSM ny ana ho an'ny groupe voalohany ny ataontsika hoe ny feedback tokony omena dia hoe tsara les projets ambitieux les projets fa tokony jerena hoe ahoana ny faisabilité anao anatin'ny 6 mois faharoa manaraka an'izay koa dia tokony jerena hoe move le fifantohana amin'ny journaliste bebe kokoa irery ihany dia mety hitarika zay changement de comportement zay ho an'ny journaliste ve zay sa mety hitarika changement de comportement ho anatrehany société rehetrarehetra zay ngambany ambo Je parle un peu de la deuxième groupe GSM. Iresaka ny amin'ny groupe faharoa ka ny groupe GSM. I really appreciate the objectives that you've chosen. Tena tiako dia tiako ary nafinaritra anazy zany ny tanjona izay napetraka reo teo. I think that trying to get more dialogue between city government officials and the population is hugely important in improving security and peace. Hitako fa tena zava-dehibe ny fametrahana an'izay fitokisana eo amin'ny fitondram-panjakana sy ny vahoaka izay eo amin'ny fametrahana sy fandriampahalemana. But I would encourage you to take another look at the conflict analysis. Tiako raha mba jerenareo tsara aloha zany eo amin'ny resaka analyse de conflit eo amin'ny fandravonana ny disadisa. In particular, when we're talking about the reasons for the lack of interest by the people and the government in speaking to each other. Indrindra eo amin'ny tsy fisian'ny faharisian'ny olona sy ny fitondram-panjakana eo amin'ny fifampiresahana. To consider whether it's the lack of the absence of spaces or the lack of transparency which is the cause, or whether there might be some other causes that it might be worth looking at. Raha tena izay tokoa no antony tsy mampisy an'izay fangarana izay na mety mbola misy antony hafa izay mety mbola tsy tena voadinika reo angamba. Ramatoa Hilda Demana kosa no hitondra ny hevitry ny jury mahakasika ny tetikasan'ny groupe PIS, hitondra sosikevitra ho an'ny groupe fanjiry avy eo Andriamatoa Tina Andriamanomanda Ravalsan izy roa ireo izay misolitena ny SFCG eto Madagascar. Vous avez choisi une problématique très concrète, une problématique de grande actualité dans le Sud. Anisany olana anankiray lehibe izay tena zava-misy ary zavatra resahana amin'izao fotoana izao any amin'ny faritra atsimo iny ny olana noraisinareo no fidinareo. Vous avez proposé des approches innovantes et qui sont réalistes sur 6 mois. Naneo nareo fomba fiady izay fomba vaovao azo tanterahana tsara ao anatin'ny enim-bolana.
On a en particulier apprécié l'approche que vous allez prendre pour engager les hommes. Tena nafinaritra anay ny fomba nandraisanareo nampidiranareo ny lehilahy ao anatin'ny fomba fiadinareo io. Là où on vous conseille de mieux réfléchir encore, c'est de comment vraiment garantir des changements d'attitude et de comportement après 6 mois, comment éviter de retomber dans les anciennes pratiques après. Ary ny zavatra mila jerenareo zany dia avy eo rehefa tapitra io enim-bolana io ahoana natao mba tsy hiverenan'io fitondratena sy toetsaina indray tahaka ny taloha. Et on vous conseille aussi fortement d'approcher certaines institutions, ministères, mais aussi des experts en protection des enfants et de la femme pour avoir aussi un soutien technique sur ce que vous voulez faire. Ary manoro-hevitra nareo koa izahay hijera ireo androm-panjakana hafa sy fikambanana miay ny zon'ny ankizy izay manana ny ahitao mahakasika ny fiarovana ny zon'ny ankizy. Ho anandray zany le an'ny groupe faefatra, groupe fanjiry. Io zany no horesahako kely vetivety. Nandresilahana tokoa indrindra reo am'le asa zay ho tanterahanareo le activité rehetrarehetra betsaka namireo no tsy fahita fa tena zava-baovao tokoa. Indrindra eo amin'ny hoentina manateraka ny fiaonana, fampiraisana ny mpitandro ny filaminana sy ny tanora sy ny ohatran'izay. Ataontsika hoe ny torohevitra vaty aminay fotsiny zany sisa dia ny hoe tsara jerevanareo akaiky alalinina kokoa hoe ahoana ny fomba hoentina manaparitaka nyreo vokatra azonareo reo indrindra fa betsaka dia betsaka misy zany resaka fitandro filaminana zany reo le groupe kely efa iarahanareo miasy reo ahoana no fomba hoentinareo hitarihana nireny mpitandro filaminana ireny ameno ny mpitandro filaminana rehetra ohatra hoe any amin'ny toerana hafa nareo koa moa zany eto Antananarivo no hiasa tsy mitovy tokoa ny iainan'ny tanora eto Antananarivo sy ny any amin'ny toeran-kafa. Tsara alalinareo tsara ny fomba hoentina manaparitaka an'le vokatra zay ho azonareo eo zany mba ho azo ampiarina isaky ny faritra rehetrarehetra eto Madagasikara. Ramatoa Winifred Fitzgerald manampahaizana manokana amin'ny Donoarme, izy no jury mitondra tenin'ireo mpitsara an'olon-kevitra ny groupe Mandrava Sarotra. Nous trouvons que c'est un projet très pertinent et d'actualité pour la région Sava, surtout avec tous les défis qui présentent maintenant dans la filière de vanille. Tanay fa anisan'ny tetikasa zay manana maizy azy zany indrindraindrindra setra ny lavanila zay manana maizy azy amin'ny faritra Sava iny ary mitombona dia mitombona ny tetikasan'ny safidinareo. Les stratégies et les actions qui correspondent à votre analyse de conflit méritent d'être clarifiées un petit peu. Mila azavaina misimisy kokoa zany ny fomba ny paikady entinareo miatrika an'izay analyse de conflit nataonareo zay. Pour la période de 6 mois, on recommande que vous focalisez un petit peu sur un aspect en particulier au lieu de tous les problèmes de la filière vanille dans la région. Io olana nisafidinareo io dia olana anankiray midadasika ary tena saripady amin'iny faritra iny ka ao anatin'ny enim-bolana zany dia mino zay fa somary sarotsarotra ho anareo ihany ka sosikevitra avy aty aminay mba hisafidiananareo ampahany anankiray somary spécifique kokoa amin'le izy zany mba tsy dadasika loatra le choix-nareo. Pour le financement, je crois que vous avez élaboré un budget de 14 millions d'ariari. On vous recommande, si vous allez approcher des partenaires pour un financement, essayez de le faire aussitôt que possible, même avoir un plan B au cas où ce financement ne matérialise pas rapidement, que ce soit avec un sponsor privé ou un bailleur typique. Ça peut prendre un peu de temps et vous ne voulez pas perdre la moitié du 6 mois en ce moment en train de chercher le financement. Donc essayer de préparer un plan B avec un budget un peu plus modeste. Ary iaraky ny efa nambaran'ny mpiara-miasa tamin'ny teto mila budget na 14 millions d'ariary nareo amin'ny tetikasanareo io dia ataovy dieny meloha ny fanangonana ny vola zay ilaina amin'io satria lava dia lava ny fomba hanantanterahana zany ary indrindra raha ilaina aza dia manaova plan B amin'ny fanangonana ny vola ilainareo amin'izany satria mety hisy riskeny amin'ny hoe
nitelo volana voalohany laninareo amin'ny fitadiavana vola fotsiny amin'ny projet anareo ko dia zay ny sosokevitra avy aty aminay. Torohevitra ho an'ny groupe tsirairay ireo nentin'ny jury na ireo mpitsara androany. Ahoana no nampifanarahan'ny vondrona tsirairay ireo torohevitra ireo tamin'ny fanatanterahany tetika asa iombonana ho fandarintsika manomboka amin'ny herinandro izay eto amin'ny fandarana Samgasy. Efa misokatra ny fifidiananao mpiaino ireo tetika asa iombonana miompana fandriampahalemana sy ny filaminana fiarahamonina. tetika asa 10 tanterahan'ny groupe 10 ivondronandreo pisbildera enina amin'ny 20 mianata no aroso tsarainao mpiaino io. Milarana 032 32 032 30 no andefasanao SMS. Raha isafidin'ny groupe aina avao ianao dia alefaso SMS ny IC espace 1. Raha isafidin'ny groupe GSM dia alefaso SMS ny IC espace 2. Raha isafidin'ny groupe PIS dia alefaso SMS ny IC espace 3. Raha isafidin'ny groupe Fanjiry dia alefaso SMS ny IC espace 4. Ary raha isafidin'ny groupe Mandrava Sarotra dia alefaso SMS ny IC espace 5. Filan-kevitra 032 32 032 30. Fifampitokisana eo amin'ny tanora sy ny mpitandro ny filaminana anatsarana ny fandriampahalemana Antsantarby no ifandraisana amin'ny vahiny ny Samgasy androany Razanada Bonaventure Thomas avy ao Fort-Dauphin. Samgasy mandray vahiny mandroso tompoko. Razanada Bonaventure Thomas no vahin'ny fandarana Samgasy amin'ity anio ity Antsantarby moa no ifandraisana aminy. Salama ianao Razanada Bonaventure. Oui, miarahaba tsika rehetra, miarahaba ny Samgasy, miarahaba koa ny mpiaino rehetrarehetra any. Miresaka momba ny hoe fifampitokisana eo amin'ny tanora sy ny mpitandro ny filaminana anatsarana ny fandriampahalemana hitondrana any amin'ny rindram-piarahamonina ny fandarana Samgasy amin'ity anio ity raha ny fahitanao azy inona ilay hoe fifampitokisana tokony hisy eo amin'ny tanora sy ny mpitandro ny filaminana? Ireo tanora ireo hitakisany amin'ny sehatry ny ambaratonga ambony matetika eny zany fanandrana amin'ilay mpitandro ny filaminana zany. Hitatsika ihany koa zany ny fokotany na amin'ireny fitsaram-bahoaka reny ny tanora ny tena enzana be amin'izy ireny. Zay zany hoe atao ilaina ny famerenana an'izay fa raha anivon'ny tanora zany no milamina dia ataoko angambany fa mora no miampitaza amin'ny raha rehetrarehetra voafehy tsara zavatra rehetrarehetra raha ny tanora zany no ametahana n'izay fampitokisana zay. Tehiteny ve zany Razanada Bonaventure hoe tsy misy izay fifampitokisana izay amin'izao fotoana izao amintsika zao izay miteny izao zany. Voalohany aloha zany hoe tsy atao voalohany moa zany fa ho tany saiko fotsiny le izy ny hoe ny ohatra fotsiny tsy fampiarana ny lalàna amin'ny tokony ho izy na reo mpitondro zany na eo mifampitahina. Ao ihany koa ny tsy fahafantarana ny pitsopitson'ireo fampiarana ny lalàna io. Zany tsy fantatra ny pitsopitsony hoe mbola miandry baiko miandry ohatrohatran'izany nefa ny olona mahatsapa le tanora hoe tara loatra zany fa tonga be zao ny tokony atao. Eo ihany koa tsy fahatokisana ny sehatrisarana zany efa tsy matokony appareil judiciaire tsony ny olona zany na reo gendarme zany na polisy na magistrat na ny fanjakana. Eo koa ny fisian'le zaraila matetika ny deux poids deux mesures izy ny teny baiko zany hoe misy olona mpiarana ny lalàna nefa misy olona tsy ampiarana ny lalàna. Azo resahana amin'izay koa ny kolikoly, ny fisian'ny kolikoly zany dia mahatonga an'izay leo koa ny olona le tsy fisiany fandriampahalemana tena leo izy. Amin'ny tsy fandriampahalemana lavo zao bebe moa ny antony fa tsika tsy afaka hitanisa zay fa anjara le fitondra fanjakana sy ny manam-pahefana no anan'izay reto farareto ngamba dia adaniko le izy tara matetika be tara koa ny fandraisana andraikitra ataon'ny fanjakana na ny mpitandro filaminana amin'ny misy zavatra tranga anankiray mitranga zany ao anatin'ny fiarahamonina. Zany daholo zany no azo ilazana hoe tsy misy zany fampitokisana zany dia hitatsika mivokany amin'izao fotoana izao amin'ireny fitsaram-bahoaka sy ny sisa reny moa zany hoe misy fanendranana foana eo amin'ny ny olona moa zany sy ny mpitandro filaminana fa ny tanora zany ny tena mavitsika kokoa ino no fanehatra aminy. Laza olana maro samy hafa ianao teo
afaka misy ve zany ny vahaolana raha ataontsika hoe miainga amin'le fifampitokisana eo amin'ny tanora sy le mpitandro ny filaminana izay miankina amin'ny tanora ny hoavin'ny firenena matetika raha izaho zao dia miteny amin'ireo zandy reo tanora reo amin'ny expérience personnelle moa zay dia miteny an'ireo hoe raisinareo amin'izay zalahy ny andraiky tamin'izao fa ny anay aneka manampy fotsiny zay fa tsy zahay tsony ny sehatra fa dia nareo tanora ny tokony mandray andraiky sa dia mba manoro hevitra zahay ny zavatra faharoa azo resahana dia mandiny zavatra koa reo tanora reo hoe ary mora mandray leso izy reo mora mandray hevitra raha zavatra marina no resahana aminy amin'izay fa mora zareo zany mandray lesona mora mandray hevitra mora mpitana zavatra zany reo tanora reo ary ny fahatelo azo resahana hoe afaka mampipita ihany koa satria raha vo tonga amin'ny tanora izy io maro ny sehatra zay ahafahan'ny tanora zay diran'ny tanora rehetrarehetra dia afaka mampita hevitra izy na fampiresahana groupe fotsiny ara ataontsika anatin'ny fokotany misy telo efatra dimy enina izy zay arivariva ohatra par exemple hoe miona ohatrohatran'izay efa mety hita eo zany le hevitra ohatran'izay moa anatin'ny fikambanana any fitaovan-tserasera any amin'ny fiarahan'ny tanora samy tanora amin'ny fanatanjahantena ny lanonana maro samihafa dia ahafahana zany hoe mora amin'ny tanora ny mampita n'izay zavatra zay zany mora resenanaky izy amin'ny zavatra rehetra raha araka teneniko teo hoe raha ny zavatra marina no resahana aminy zany ary ampitaina aminy resenanaky izy hoe amin'ny mahazava-dehibe ny fandriam-pahalemana amin'ny zava-dehibe ny filaminana ao anatin'ny fiarahamonina ary reo tanora reo angeka maniry koa zany fisiany zany filaminana zany satria mba ahafahany mivelatra ao anatin'ny fiarahamonina ahafahany manatanteraka ny mahatanora azy satria fantatsika zany tanora zany mivelatra amin'ny sehatra rehetrarehetra raha mpanatanjahantena araka mizika ny araky rehetrarehetra na eo amin'ny mahatanora azy fotsiny raha mivata ny mivelatra arasaina zany rehetrarehetra zany no azo mahatonga hoe azo atao ny famerenana n'izay fampitokisana eo amin'ny tanora sy ny mpitandro ny filaminana zay ahoana ary zany no ahatonga n'le fahatokisany tanora ny mpitandro ny filaminana ary ahoana ihany koa no mifamadika amin'izay hoe ahatonga ny fitokisan'ny mpitandro ny filaminana indray ny tanora raha merina amin'le fampitokisana dia misehatra tsy maintsy volena zany ahafana magnatanteraka an'izay dia zay zany no ahafana hoe rehefa mifanerasera eny dia mifankahazo dia mifampiresaka mety mifankahazo po mihitsy ary mety hifankalana hoe rehefa rakoto mandeha makato ny tanora makato dia mpitandro filaminana makato dia efa samy mazavo zay hoe zao ny tokony atao ary mampahalala bebe koa na ny tanora zany mahalala hoe zao kainy andraiky ty mpitandro filaminana izao ny zavatra olana sedrainjareo ary mpitandro filaminana koa mahalala hoe reto tanora reto zany izao ny zavatra ienany zao ny zavatra sedrainy ao anatin'le fiarahamonina ka izay angamba no hita hoe mety ahafana magnatanteraka n'izay zavatra resatika zay ya eny ary misaotra anao Andriamatora Zanadabo Bonaventure Thomas ny vahiny teto amin'ny Samgasy tamin'ity androany ity misaotra ny fandarana Samgasy ary mampirisika ny Samgasy amin'ny zao fametahana fanontaniana sy fijerena ny filaminana ao anatin'ny fiarahamonina zao ary ho an'izay eny moa zany dia manentana andrareo fa zava-dehibe tokoa ny fametahana ny fandriam-pahalemana fametahana fampitokisana ao anatin'ny fiarahamonina zany tokony miainga amintsika tsirairay avy izy dia ho antsika misehatra ny fiarahamonina na zay toerana sehatra zay ahafahantsika miasehatra rehetrarehetra ary ka dia misaotra betsaka re iona aminao antsehatra ny alarobia 17 septambra ny fandarana Samgasy anasananao mpiaino tsy akanavaka io alefaso SMS dian'izao amin'ny 032 32 032 30 ny famandrianao toerana raha Antananarivo no misy anao ny ariva ny alarobia 17 septambra averika ihany ilay fiaonanao mpiaino amin'ny Samgasy iaonana ihany koa amin'ireo groupe 10 manatanteraka tetika asa iombonana izay aroso sy efa naroso ho tsarainao mpiaino inona indray nao ny fantaniana ho an'ny mpiaino antsika androany raha nanaraka ny tetika asa iombonan'ny groupe tsirairay nao mpiaino dia mahavaly tsara ity fanontaniana ity toy izao ary le izy misy tetika asa 10 naroso teto dia ny natolotra ny groupe anavao groupe GSM ny groupe PIS
fanjiry ary mandrava sarotra. Izy amin'ireo tetika sy ireo ary no hitanao fa hitondra fiatsarany fiarahamonina malagasy. Averiko ihany ilay fanontaniana. Izy amin'ireo tetika sy ireo no hitanao fa hitondra fiatsarany fiarahamonina malagasy. Misafidy iray amin'ireo zany ianao na ny groupe Anavao, na ny groupe GSM, na ny groupe PIS, na ny groupe Fanjiry, na ny groupe Mandrava Sarotra. Ary ny laharana 03232 032 30 hatrany no amalianao pieno amin'ny alalan'ny SMS izay fanontaniana izay. Averina sy ampatsivina anao pieno hatrany fa rehefa mamaly ny fantanina ianao dia ampafantaro anay hoe avy aiza ianao, zany hoe raha avy ao Antananarivo ianao ohatra dia asio hoe Antananarivo aorian'ny valim-pantaniana izay apetraka ao, manaraka azy avy hatrany avy eo ny anaranao izay mamaly ny fantaniana. Raha mbola misy tsy maharaka tsara ny tetikasa ihany koa ny pieno izay amaly an'izay fantaniana izay dia afaka mitsidika ny tranokala ny tetikasa Samgasy dia ny www.samgasy.mg sy ny page Facebook ny tetikasa Samgasy. Dia hatreto indray ny fiarahana aminao pieno androany isaorany ianao nanaraka ny Samgasy hatramin'ny farany. Ianao izay tsy naraka hatrany am-piandohana dia aza adinoina fa azonao averina enona ao amin'ny YouTube ny fandaharana, tsindriony hoe fandaharana Samgasy. Dia isaorana ny Air Madagascar izay manohana antsika hatramin'izao amin'ny heriny indray ny fotoanantsika manaraka amin'ny ora toy izao. Noro Rawely Arsan fetra Rakotondrasoavana nolotra ny Samgasy androany, sandanirina kosa teo amin'ny fikirakirana ny teknika. Veloma topo. Samgasy. Fandarana vokariny Search for Common Ground Madagascar. Toana masoa Amerikana. Samgasy, iray tanàna, iray viny, miaradio ho an'ny fandriam-pahalemana.